Miainany mafy ny faritra loatra mangory sy analamanga. Maro ireo miaiko fa mbola tsy niaina zavatra toy izao. Vokatry ny orana izay CSS dia miakatra ny rano ary maro ireo tanàna ny dobo tanteraka. Raha ho an'ireo faritra roa ireo dia efa 7,703 ny traboiny raha ny voalazan'isa vonjimaika natao amin'ny Pro National misahana loza voajanahary. Raha ho an'Analamanga manokana dia 4,574 ny traboiny, 5,791 amin'ireo ny nafindra monina, 4,0 kosa ny namono aina. Sy voaray zao no voatao dia efa misy tsy haiko hoe tonga teo zao président dia misy firesaresana sady le rano tsy mitsahatra miakatra. Tsy karitra tamin'ity tranga ity, indrindra raha Antananarivo ny resahina, fa tsy vonona mihitsy amin'ny loza toy izao na ny vahoaka na ny fitondram-panjakana. Ny foto-drafitrasana orina tsy natao hisedra loza mahery vaika sady tsy misy fikarakarana raha teo, ny vahoaka koa miandry mahazo lavo izao. tsy niandriandry ela zany tao an-trano fa vao nahita hoe tafiditra ny rano dia lasa niakatra. Rasoanandrasana, mponina eny amin'ny fokontany Vailava izao dia nanambary fa sambany hatramin'izay 30 taona nipetrahany teny an-toerana izy no sendra loza toy izao. Anisan'ireo tsy mba nahita toerana nisotrehany izy sy ny zanaka aman-jafiny ka eny amoron-dalana no mipetraka. Misy ny namonjy any amin'ny fiangonana fa ny fimanana dia ety ihany. Fa efa nijery tany nareo dia tsisy? Efa nijery tany efa tsisy toerana sony any efa feno any amin'ny fiangonana. Hito efa lalina be hito eto dia ao anatiny eo zany lalina kokoa noho ity. Dia hito zao tranony teo dia efa tsisy ao. Trano iva sa misy etage kely ohatr'izao? Misy koa ireo izay ny ambany-rihana no difotry ny rano, fa ny any ambony-rihana kosa mbola maina ka tsy miala eny an-toerana fa miandry ny trano sy ny entana. Eny izany no mahandro sakafo sy miandry ny rariny. Endrika kivy tanteraka no hita soritra eny amin'ny tsirairay. Rano io zany zao dia efa indrolo no niakatra tamin'ny aliny 16 janvier zany nahavaky an'ry fifolohan'ny sison'ry voalohany. Tamin'iny zany ny olona aloha mbola tafavoakanay daholo. Fa le omaly iny zany tena rano tsy napoizina io rano io. Tena tsisy olona tafavoakanay mihitsy zany tany andretrarehetra tany fa dia noho ny alina vao tonga ny vedetin'ny BNGRG vao zay vao namoakan'ny olona rehetrarehetra. Raha ny filazan-dramatoa Perlina Rasoamanohiny, Sevim-pokotany dia 500 ny trabony eny an-toerana ny nahazo trano ilay. Anarivony kosa ireo izay mbola mihazohazo ka mipetraka eny rehetra ireny. Ireo mpianatra koa etsy an-daniny dia tsy afaka mianatra satria diborano tanteraka ny sekolin'izy ireo. Tena sakafon'ny olona rehetrarehetra zany aloha zao dia tavela any ambany any anaty rano any daholo. Tsy misy tsony zany ny ao am-pelantanan'ny olona. Vary 5 kilao isam-pianakaviana no iainan'ireo vahoaka. Ny ankamaroan'ny olona eny an-toerana manko dia miasa tena toy ny fivarotana trondro na ny fanetsana ka dia verivelo tena tanteraka ankehitriny. Mipetraka ankehitriny ny fanontaniana hoe tsy azony sorohana ve ny tranga toy izao. Raha ny fitantaran'ny ben'ny tanàna ny Soaviny Rigobert Rakotoarisoa dia
tao anatin'izay moa zany dia nanomboka tamin'ny efatra ny fanaovana ny évacuation amin'ny alalan'ny lakana nisy tetỳ an-toerana ihany dia zay ireo pakafasika moa zany no miara-miasa ao anatin'ny fitaterana ny vahoaka atao hoe amin'ny folo maraina voatoka ny pompier sy ny protection civile omaly sy ny BNGRC taorianan'izay moa zany dia maromaro ireo vahoaka zay efa voatatitra tetỳ an-toerana ankehitriny moa zany raha ny isa zay azonay tamin'ny fitaterana ireo vahoaka ireo dia teo amin'ny 370 no nisorona tanteraka any anatin'ireny trano ireny zany hoe misy eo amin'ny 500 tafo no nanaovana ny évacuation zany amin'izao fotoana zao zany eny amin'ny commune mihitsy moa zany lasa hoe isolé tanteraka ary ny atao hoe risque tena tahorana dia ny fivadian'ny rano mivadika ato mety ho lasa ny amin'izay feroro zany io rano io amin'izao fotoana zao raha sanatry ka tsy voavonjay any dia mety hiparitaka ny amin'izao feroro hiparitaka ny Antananarivo ny voatra zay zany zava-misy. Ny tena olana dia tapaka ny lalana eny an-toerana ary olona telo no latsaka tao amin'ny lavaka be io, tsy nisy aloha ny ainana fohy tao Asoavana. Marihana fa mbola atahorana ny mety hoaran'ny rano eny amin'ny Vailava Soavana raha sanatria ka izay no mitranga dia ho tondraka tanteraka Antananarivo renivohitra ary tsy azo heverina akory ny mety ho vokatra izany. Orana io zany raha ny vinavina azo dia mbola efa tonga teny an-toerana ihany ny filoham-pireneny niaraka tamin'ny Premier Ministre sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernementa maromaro nijery akaiky ny toetra rà. Nijanona teo eo amin'ny 12 minitra izy ireo, fotoana nitazanana ilay lalana tapaka sy ny resahina tamin'ny mpanao gazety. misy ny asa fanamboarana maika atao anatin'io misy ny fividianana ireo anampiana ny trabona indrindra eo amin'ny aran-tsakafo. Hatramin'ny alanay teny an-toerana tamin'ny 12 sasany dia mbola tsy hita be ihany ny fepetrany raisina nefa mbola manonja be ny rano ary mbola miotsaka ny lalana. Ny mahagaga koa dia mbola eo ambonin'ilay lalana atahorana ho kahon'ny rano ny olona no mipetraka. Ny fitaterana ny olona sy ny sisa tsy lasan'ny rano tamin'ny entan'izy ireo koa mbola nitohy. Vola tsara kajy, mahatsara fihavanana.